az-zina, la fornication ou l'adultère. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim wa la taqrabu az-zina. Cette maladie qui est az-zina, cette calamité qui est az-zina, qui a touché de plus en plus cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les causes, il y a la mauvaise fréquentation. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ensuite, les gens pleurent quand ils tombent dans le zina. Parce que personne n'est à l'abri de l'égarement. N'approchez pas la fornication. Qui parmi nous accepterait que quelqu'un fornique avec notre mère? Plus d'un cas, des musulmans morts en train de forniquer. Pourquoi? Ah, quand tu es en tête à tête avec le haram, tu as délaissé ici la crainte d'Allah Azza wa Jal, comme si la crainte d'Allah Azza wa Jal était un vêtement. Et tu as oublié la parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala quand il dit: et quand tu te retrouves seul dans l'obscurité et que ton âme t'appelle à commettre un péché, et honte du regard d'Allah, et dis-lui à ton âme: celui qui a créé l'obscurité me voit. Subhanahu wa ta'ala. Ni fijangajangana az-zina. Ni teny ilay nahary ao anatin'ny boky masina Qur'an manao hoe aza manakaiky ny fijangajangana ianareo. Amin'ny tena marina izany dia fahavetavetana sy lalana feno antsana. Io ilay aretina mikiky az-zina. Io ilay loza lehibe az-zina. Efa tsy voatanisa intsony isan'olona manao izany fijangajangana izany ankehitriny. Anisan'ireo antony mahatonga izany dia ny fifankazarana sy finamana olona mpanao ratsy sy mpanao vetaveta isan-karazany reny. Izay miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo. Betsaka ireo nanenina rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fijangajangana izany. Mba mitandrema ihany ianao io fa ny ratsy dia tsy kely lalana. Firy amintsika izao no manaika olona iray jangajanga amin'ny renitsika az-zina. Firy ireo mpino islamo ankehitriny tafalatsaka sy maty ao anatin'izany fijangajangana izany. Rehefa mitakosokosona amin'ny vehivavy ny lehilahy iray dia tadio fa eo akaikinao ilay devoly. Navelanao ny zavatra halal ka niditra amin'ny zavatra haram ianao az-zina. Raha oharina amin'ny fitafy ny fatahorana ny Allah dia efa narinao izany fitafy izany. Aza adino ny teny Ibn Qayyim al-Jawzi hinakinakany Allah ny ho azy manao hoe rehefa alaim-panahy ianao dia tadio mandrakariva fa i Allah dia mijery ianao ka mba mahalala menatra satria izy no nahary ny aizina ka fantany tsara ny zavatra ataonao io. ولا تقربوا الزنا.